antsika izy araka ny alehibe amin'ny fahadisotsika fa mamindra fo amintsika isan'andro izy matoa meny tombonandro ianao mbola tonga eto androany mivavaka tena mbola manantena anao Andriamanitra manantena Andriamanitra dia manantena anao Andriamanitra ary matoky anao Andriamanitra matoa mbola ozy izy hoe betsaka ny olona eto ambonin'ny tany fianao tsongaiko mbola ho isan'ny velona dia andaontsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra teny isotra azy amin'ny fotsika manontolo ny amin'ny alehibe ny fitiavany ny alehibe ny famindram-pony ny alehibe ny fahasoavany mahay maim-poana ny rivotra mahay maim-poana ny masoandro tsy mbola nisy anjely ny taky faktiora isaky ny maraina na isam-bolana hoe zao atiny laninao tao anatin'ny ray volana fa ny zavatra omen'Andriamanitra anao dia mihoatra lavitra no faktiora ny jiro tsy voalohanao fa izy manome zavatra mihoatra hatrany ndaontsika teniteny amin'Andriamanitra androany maraina mihoatra lavitra no izay hoetiko eto anatrehanao ny zavatra tanterahanao eo amin'ny fiainako asa vely hitanondrika amin'izay zavatra hitany masoko mitady akivy mitady ampidy ny foko indraindray tiany Satana nambazana amin'ny zavatra ivelany fa efa mihoatra no izay zavatra tadiaviko ny zavatra tanterahanao eo amin'ny fiainako tia kasitraka anao fotsiny tia hanome voninahitra anao fotsiny Andriamanitra sotra ny amin'ny tongotro anankiroa mbola afaka mijoro androany sotra ny amin'ny saiko mbola afaka misaintsaina androany mbola mifonctionne tsara ny zavatra rehetra satria misy miazona ny fiainako raiso ny voninahitra ho anao mandrakizay isorako anao izay efa hitako Andriamanitra isorako anao izay efa iainako Andriamanitra isorako anao izay fitondrahanao ny fiainako ho anao rery mifankasitrahana mandrakizay amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy avy any Nazareta amen mitenena tompo androany mitenena indray tsy hoe teny pampahereza na finaritra ny sofiko fa teny mpananganana teny mpantsiana mafinaritra ny sofiko koa satria avy aminao dia aoka ny teny rehetra ho tonga fiainana amono fitiavako iraketako aminao isan'andro ary andehanako araka ny sitraponao mitenena Jehovah miaino mpanomponao mianaran'i Jesosy amen mazotoerana tompoko miaraba atsika menakavy indray tratro zao sekolim-panasitranana zao alleluia alleluia izy ny manome antsika tombonandro Jesosy nanome antsika tombonandro izy ny manome antsika ny tsara rehetra ary izy koa no miteny amintsika amin'ny fotoana rehetra aza mijery tsanganan'olona fa teny enona amen rehefa tafiditra am-potsika mantsy ny tenin'Andriamanitra dia ny teny no hainao an'izay mahazo azy sy fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra androany dia mbola hitondrantsika ao anatin'ilay ao anatin'ny sekolim-panasitranana amin'ilay teny izay efa nizarina tamin'ny hery fa toyny fa hidirantsika lalindalina kokoa ny amin'ny hoe ny tena fanasitranana ary Jesosy Kristy no fototra izy zany ilay tena fanasitranana Jesosy ilay tena fanasitranana Numeri toko faraka amin'ny roapolo ny andininy faefatra no nijerentsika tamin'izay ka hatramin'ny andininy fafito ary niala tany an-tendrombohitra ory izy ka nahazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena nodidina ny tany Edoma dia kivo ny fanahin'ny olona noho ny lalana ary ny tena nometsiny an'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe nahoana ny nentinao niakatra avy tany Egypta izahay ho faty aty anefitra fa tsy misy mofo na rano aty ary mahamona aminay ny fanahinay itony mofo tony itony mofo fony tony itony mofo fony tony andiny fahenina ary Jehovah dia nampandeha ny mena rano afo teny amin'ny olona ka nanaikitra ny olona ireny dia nahafatesana be ny olona Israely dia nakeo Mosesy ny olona ka nanao hoe efa nanoto zahay efa ny tena nometsiny an'i Jehovah sy ianao ifony amin'i Jehovah zahay mba hanesora ny mena rano aminay dia nifona ho an'ny olona Mosesy ary ho Jehovah taminy manaova mena ranonafo ka atony amin'ny hazo lava izay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany dia nanao mena rano avarany Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava ary izay olona voakaikitra mena rano ka nijery izany mena rano avarany izany dia velona Jaona toko fahatelo tonga dia lefako le teny dia misesy amin'izay tsika amin'izay fitarihan'ny fanamasina ao ambadiky ny famoahana ny hevitry ny teny sy ny fanambarana Jaona toko fahatelo andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy dimy ambin'ny folo ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny mena rano tany anefitra no tsy maintsy nanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao
nomenjana ny latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Androany a dia te anindro kokoa ty tenin' Jesosy ty hoe tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra ny tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona. Manambarany tenany izy mba anana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Inona kainy nasain'ny Mosesy nataon'ny zanak'Israely rehefa natsangana ilay menarana varahana? Hijery an'ilay menarana varahana. Dia ny Hebreo 4:12 Baiboly dia milaza mijery an' Jesosy tompo sy mpanefa mifinoantsika. Ny zanak'olona rehefa nasandratra tsy tamin'ny endriny tsara, efa avy nikapohana, ny daroana, ny vonoana, zay vao nahantona teo amin'ny hazo, naboridana mihitsy azy. Zany hoe le fanandratana tsy fanandratana mahafinaritra fa henatra sy fahafambarakany teo amin'ny hazo fijaliana. Ao a Jesosy anefa nilaza mitovy amin'iny fanandratany Mosesy menarana tany anefitra iny mihitsy ny tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona. Nesaka tamin'ny heriny mikasika momba ny hoe fanoharan'i Jesosy ny tenany ho toy ny menarana. Dia hitantsika fa ao bokin'ny Nomery 1:20 raha tsindritsika tsara ilay ventikevitra tamin'ny heriny alohan'ny hidirantsika amin'ilay lalindalina kokoa androany indray. Dia izao nasainy n'Andriamanitra nataony Mosesy le menarana varahana. Zany hoe menarana varahana nataon'olona créature atao hoe Moïse. Ao a Mosesy no nasain'ny tompo nanamboatra menarana varahana nasandratra. Kristy matonga kapohana natao ota izy. Tsy natiorany le ota fa natiorantsika. Fa natao ota izy mba hahafahana mamerina eo amintsika ny fahamarinan'Andriamanitra. Zany hoe tsy afaka nanamarina anao izy raha tsy natao ota. Natao. Dikany hoe natao. Ohatrany hoe teny an-tanan'ny créature ny créateur. Nanaiky aka ny endriny. Raha dika. Mitovy tamin'ile Mosesy nanamboatra menarana varahana nahantona. Nanaovana an'le pahary eo amin'ny hazo. Tsy endriky Jesosy le teo amin'ny hazo. Fa izy zanak'Andriamanitra. Izy sady tsy nanotany tsy nahalala ota. Fa ozy izy ny Korintianina 2:5-20 sy 2 hoe natao ota izy hamonjy atsika. Natao ota. Ka ny fifantohana teo amin'ny hazo fijaliana ny antonany dia manambara ny famonjeny atsika. Izy nasandratra tamin'ny fahafambaraka senatra teo an-tampon-tendrombohitra. Tsy nanan-kitafy izy fa sady feno ratra nyrotika. Ary tamin'izany ny olona melohana amin'ny hazo fijaliana dia izay voapanga fa olony ratsy na koa raha dika criminel. Mpamon'olona rebelle no miantona eo amin'ny hazo. Dano jerentsika kely iza no nisoloany Jesosy saika hoe natolotra. Tena tokony natolotra teo amin'ny toerany. Iza ny anarany? Barabasy. Mahay daholo nareo kena. Nareo tena mamaky Baiboly daholo. Taraiky indray ato amin'iny amen. Daholo itetarana mafeo an'Andriamanitra. Tena hainareo hoe Barabasy lesy. Ao bokin'ny Liokao 7:20 manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 dia izao voalaza ny teny. Fa izy rehetra ny antso mafy izay kaniaran'ny redina hoe vonoa io ka Barabasy no alefaso ho anay. Dia ny 9:20 manazava mikasika momba ny Barabasy ny Baiboly. Nefa natao atao an-tranomaizina io Barabasy io noho ny fikomiana tao an-tanàna sy ny von'olona. Jesosy zany fatany Barabasy hoe mpamono olona. Fatany Barabasy hoe mpikomy.
fa ny fitsora amin'ny Barabasy fizy naka ny toerany. Toeram-pamon'olona zany le toerana ny antonany. Ny soloa ny mpamon'olona sy mpikomy. Dia mahafantatra anao ve ty famarinana anankiray ity? Nanaiky izy nokapohana rotika ao amin'ny boky Isaia 3:10. Tena ao amin'ny Isaia 3:10 raha jerentsika manambara ny momba an'i Jesosy Kristy sy ny fiaretany, mba ho jerentsika kely vetivety eny fanambarany Isaia mpaminany azy lay endriny teo amin'ny hazo fijaliana. Fananiry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika sy tahaka ny solofokazo sy tahaka ny solofokazo amin'ny tany karakaina, tsy manana endrika na fahatsara-tarehy izy, ary raha mijery azy sika dia tsy nisy hatsara-tarehy an'nyritsika azy. Natao tsinitsinina sy ny lavon'ny olona izy, lehilahy ory sady zatra fahoriana, ary tahak'izay tsy tian'ny olon-ko jerena akory sy natao tsinitsinina izy ka tsy mba nahoantsika. Zany hoe tsisy endriky ny fahatsarana teo amin'ny hazo fijaliana. Tokony homendrika teo Barabasy, fa Jesosy Kristy lasa teo ary nanaiky ho eo satria izay le mission siraka natongavany teto ambonin'ny tany ho faty teo amin'ny toerantsika. Zany hoe Barabasy nisolontsika rehetra. Inona moa ny dikany hoe Barabasy? Bar amin'ny teny hébreu zanaka, Abas père na ray, Aba. Zanaky ny ray na tokoa antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Nantona teo amin'ny hazo Jesosy isolo ny eloko ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany, nino azy ka nantsoina hoe zanak'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny Baiboly milaza fa zay rehetra nandray an Jesosy Kristy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia zay mino ny anarany. Dao tsika isaina kely. Jesosy nilaza fa teo amin'ny hazo fijaliana izy, fony izy niantona teo amin'ny hazo fijaliana no niafina ny fiainana. Teo amin'ny hazo fijaliana azy no niafina le fiainana. Izy manaiky asandratra naseho tamin'ny fampitehana mba hahafahany manome fiainana ho anao, apita fiainana ho anao. Zany hoe ianao le niafina tao aminy, fa naseho no hita maso tamin'ny nanomboana azy, zay niafina tao anatinao amin'ile tsy mahamendrika anao, tsy mahatanteraka anao. Ahoana ary miseho an'izay par rapport amin'ny famonjena? Tsotra le izy, tena tsotra kely le izy. Zany hoe jerentsika ty fahamarinana anankiray ity. Rehefa nombona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, naka ny toerany Barabasy. Dia zao ozy izy ny Baiboly mijery an Jesosy sika tahaka ny banjinana ny lemena rana. Eo amin'ilay izy rotodrotika, tsy ny misy endrika, tsy manan-kitafy, ianao no saina mibanjina mba hifandraisanao amin'ile fiainana, amin'ile fiainany miafina tao ambadiky ny nanomboana azy naka ny toeranao. Andraso, eny tsara. Izy eo amin'ny hazo fijaliana, dia ozy izy hoe tahaka nanandratana ny lemena rana zay nijeren'ny olona voakaikitry ny mena rana ho faty. Tamin'iny anana zava-tsara. Ny zanak'Israely efa niteny tamin'ny Mosesy dia hoe mitaraina ianao teneno izy Jehovah Andriamanitra. Rehefa hitaraina aminy ianao dia mba ho esorony Jehovah le mena rana. Zareo zany nangataka elany le mena rana. Dia teto anana zava tamintsika? Non. Tsy mena rana miala no tokony hoentina mambavaka, fa ny anafoanana n'le poziny efa nampitainy mena rana ao anatin'ny olona ka mahafaty azy. Ina moa problème na roasina mena rana rehefa avy nanaikitra tsorana? Tsy mila roasina fa mandeha ho azy, satria efa tafiditra ao anatin'izay olona nikekeriny le pozina hafaty an'le olona. Noho izany tsy mena rana roasina ny olana, fa le olona ho faty ahoana ny fomba amonjena an'le olona ao anatin'le fandringanana efa tafiditra ao anatin'le olona. Dia miteny Andriamanitra hoe zay mibanjina an'le mena rana varanana sandatry Mosesy dia no antidote, manafoana an'le pozina tafiditra ao anatin'ny olona, anakana an'le fahafatesana tsy tranga ho an'izay mibanjina le mena rana varahana. Ao zany hoe ody faty ny fibanjinana an'le mena rana raha adika. Le mena rana varahana natsangany Moïse
dia ohatr'izay mihitsy Jesosy Kristy ahoana indray ny fandraisantsika amin'Andriamanitra ao anatin'io taridalana omeny Jesosy io. Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana tsy tiany olo kojerena akory, tena hoe tsisy fahatsarana nahitana azy teo amin'ny hazo izy ny Baiboly. Isaia ny teneny izany, ary izay ilay fahamarinana tamin'izy teo amin'ny hazo fijaliana, satria rehefa avy nipitena mihitsy Jesosy rotodrotika ny nofony vao teo amin'ny hazo fijaliana izy, niesorona ny labany, henatra sy fahafambarakany teo amin'ny hazo fijaliana. Nefa ianao tsy afaky nifandray amin'ilay fiainany ratsy mibanjina azy eo amin'ny hazo andraso. Misarika ny masosika Andriamanitra tsy hibanjina azy eo amin'ny seza fiandrianana, fa mibanjina azy eo amin'ny hazo fijaliana. Inona ny zavatra ao amin'ny hazo fijaliana ka nanran'Andriamanitra zay rehetra mino azy sy ny olona mila famonjena avy aminy hibanjina ny hazo fijaliana? Rehefa mijery ny hazo fijaliana ianao dia izao ny zavatra mitranga, zavatra mampahonena ny hitanao teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa mibanjina ny hazo fijaliana ianao dia mahita ny fahoriana, mahita ny fanahintainany. Rehefa mijery ny fahoriana ianao dia te hilatsaka ny ranomasonao, satria mahatsiaro ianao fa tsy mendrika ny eo izy, fa ianao ny tokony ho teo amin'ny toerany, nefa noentiny ny toeranao mba hifandraisanao amin'ny fanafahany. Ndaontsika ite-tanana mafy be ho an'i Jesosy. Dia noho amin'izay iny rehefa mibanjina azy ianao dia izao tsy hoe malahelo sy pitié azy, tsy izay le angatahany, tsy izay le tiany atongavana, fa ianao mahatsiaro amin'ny alalan'ny fahalalanao ny fahamarinan'ny teny nateo azy, fa noho ianao no ny aretany. Dia inona ny zavatra takiny ao anatinao? Fony izy teny an-dalana. Fony izy teny an-dalana nitomany azy ny zanaka vaviny Jerosalema, satria ory Jesosy dia naka servieta mihitsy le ramatoa dia mifafany ny tavany. Toy izy Jesosy, ory zanaka vaviny Jerosalema ô, azy izany tomanina, fa ny tenanao sy ny taranakao itomanina. Izany hoe misy ranomaso takina ananana ao anatina fahatsapatena tian'Andriamanitra tongavana anairana ny olona, fa rehefa mibanjina ny fahoriana ianao aza mitomany azy fa ny azo vita ihany. Fa itomanio ianao raha hitanao nanjo azy ary takatrao ny revelation miafina tao ambadiky ny nahafatesany. Ranomaso mpibebahana. Io le ranomaso mpibebahana amin'ny fibanjinana ny hazo fijaliana. Alalantsika fa rehefa matononiotatsika izy dia tokony hanapa-kevitsika hitsahatra tsy hanota intsony, satria sarobidy amintsika ny famonjeny, sarobidy amintsika nanolorany ainy teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjenantsika. Dia rehefa tafiditra ao anatinao ny vesatry ny misioany, nahatonga anao ahatsapa-teny ho voavonjy, satria ianao le Barabasy zanak'Andriamanitra ny soloany teo amin'ny hazo fijaliana. Dia izao ny zavatra mitranga, ianao tsy mila misaina akory hoe sitrano aho na afao aho na délivreo aho, satria ny totalité ny fahatanterahany ny atao hoe famonjena dia naseho teo amin'ny hazo fijaliana miariary tamin'izy nomboana nitondra ny fahotanao. Midika fa rehefa tafiditra ao anatinao ny alalin'le mission dia manomboka renao fa misy fanenenana ao anatinao hiala amin'ny vizioga amin'ny fahotana. Dia manomboka misy fiantraikany ao anatinao ny fibanjinanao an'le hazo fijaliana, satria manomboka hatreo ny herin'ny hazo fijaliana izay ny antonany sy nahafatesany ny fibanjinanao sy mifatakaranao ny revelation miafinao ambadika izany no anakana anao tsy hoany amin'ny lalan'ny fahafatesana. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Tsika mahatsapa fa noho ny hitantsika ny nahafatesany, fa izy mahita ny ao anatintsika.
amin'izay tokony hositranina rehetra eo amin'ny fiainantsika. Manaisotra ny poziny mena rana izy, mampitsahatra fahafatesana amin'ny alalan'ny fibanjinatsika sy fahatakarantsika ny hazo fijaliany. Amen sa tsy amen. Zany mahatonga ny devoly mamily fifatohana. Avily ny fifatohanao tsy ho amin'i Jesosy, fa ho amin'ny fahatsarana ivelany mahatery ianao. Satria raha mibanjina an' Jesosy ianao, tena mibanjina azy amin'ny fonao manontolo, ka misokatra ao anatina revelation-pahamarinana, mahatakatra ny amin'ny antony nahafatesany, dia tsy maintsy miovy ianao. Tsy maintsy miovy. Zany hoe inévitable, tsy azo elana ny vokatra. Tsy azo elana le vokatra mahagaga. Tsy azo elana le fanasitanana mahagaga. Tsy azo elana le fahagagana amin'ny fanotronany. Rehefa tena tanteraka sy ao anaty fifantohana tsy misy fahadisoana ny revelation voarainao ny amin'ny hazo fijaliana sy ny fibanjinanao azy. Tsy azo elana le izy. Ny tanjon'i Jesosy zany rehefa tafiditra le revelation ao anatina hoe no ny amiko no ny aretany, zany tokony ho afa-baraka, nefa izy nalaim-baraka teo amin'ny toerako. Fa maninona loatra re Jesosy? Maninona loatra any dia nataonao ohatr' zany? Fa zao hoe jerenao izy mipomaso, satro eo amin'ny lohany misy felo tsilo, ny rano mipatrapatraka, tsisy hamantarana azy hoe olombelona tsony. Dia eo ianao mahatsiaro nde tokony izao ny sazina azo noho ny otako sy ny faharatsiko, kanefa nalainy ny toerako. Midika inona ao anatinao zany? Jesosy io, maty no fahotako ianao mba nanako fiainana be dia be ao aminao. Tonga Jesosy tena mifona noho ny amin'ny hazo fijalianao, tena ory noho ny amiko ianao, efa nentinao ny otako rehetra, dia manomboka mibetsika ao anatinao fanina masina, dia manomboka milaza aminy ianao, miteny azy ianao hoe Tompo, fantatro fa lehibe ny famindram-ponao ny amiko. Fa androany Jesosy, fitsorako selako daholo io zavatra tsy araka ny sitraponao rehetra, ka mety tsy mahafeno ny fepetra hifandraisako amin'ilay fiainanao aminao. Tonga teny iray tanteraka aminao, satria fantatro fiainao indray ilay fiainako vaovao. Iny le vidivarotra ny vidiananao tamin'ny vidiny lafo, nandatsahany rany. Jesosy tsy maiky ny hanasitrana anao, tsy maiky hamahaolana sy hampanankarenanao zany izy. Tsy zany ny mahamaiky azy, fa ianao ny fantohany. Tonga izy hamonjy anao, tonga izy hanome anao fiainana mandrakizay, tonga izy isove anao, tsy overina ho tratry ny fahafatesana mandrakizay, fa iaina aminy, miaraka aminy, amin'ilay mandrakizay tsara lavitra miaraka amin'ray ny tsy mahareteka ao n'Andriamanitra. Zany nahatongavany. Fa zao, rehefa feno fepetra, voavaly le antson'Andriamanitra, voavaly ny antsony. Zay ny mahatonga amin'ny Paoly laza. Paoly apôstôly tena ny tenan'ireo kristianina izay mametraka ny lanjany zavatra vita n'Andriamanitra, ho sarobidi ny zavatra nataon'Andriamanitra taminy. Ozy izy Paoly, izay tsy niaro ozy izy ny ray ny zanany lahatokana, nomeny maimaimpona hamonjy atsika. Tsy atolo ny maimaimpona miaraka amin'ny Jesosy koa va ny zavatra rehetra. Dikan'izay tsy ny zavatra rehetra no antony finoantsika an'Andriamanitra, fa ny antony finoantsika an'Andriamanitra dia ny fanomezantsika lanja ny fanoloran-tenan'i Jesosy. Mba omeo akely hoe pasteur Rodolphe mifamarinana zany zavatra lazainao zany, Romana 2:2-3. Misaotra ny mpanome ny teny avy any amin'ny ordinateur, fa tonga ara-potoana tsara ny zavatra ataonareo. Zay tsy niaro ny zanany lahy, inona ny sarobidy indrindra amin'ray? Tsy ny zanany lahy. Natolo ny hamonjy atsika, inona ny sarobidy tao ambadiky ny fanolorana ny zanany lahy? Famonjena. Ary ho aniza le izy? Tenenino akaikinao, ho an'ala izy, dia ho anao io le izy hoe. Dia tavatra ho atsika rehetra. Dia ozy izy tapany faharoa, tsy omeny antsika miaraka aminy, miaraka amin'ny Jesosy. Maimaimpona koa va ny zavatra rehetra,
meo lanja aloha ny fanomezany an' Jesosy fa miaraka amin'ny fanomezanao lanja ny fovalinao ny lanja ny fanomezany an' Jesosy dia ampiarahany aminao amin'izay ny zavatra rehetra. Amin'izay ianao tsy ilay karazana kristianina mino ny zavatra rehetra fotsiny fa manana ny zavatra rehetra ao amin'i Jesosy. Enoy enoy ty famarinany ty. Enoy ty famarinany ty. Halleluja. Satana rehefa tonga eo fiainan'ny olona anankiray ary zay no antony tokony tsy adiso ny fomba fitoritsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fampatsiahivantsika le tena vrai mission natongavan' Jesosy eto ambonin'ny tany. Raha voadino ny lanja ny famonjena fa mifantoka ianao amin'ny zavatra hain'Andriamanitra atao fotsiny dia tsy feno ny fepetra-pamonjenanao. Zaraiko tamin'ny sabotsy fa vao nanomboka ny ody ny Adama dia niesory ny Edena. Donc ny antom-pisian'ny Edena ny fijoroan'ny Adama. Lanja ny fijoroan'ny Adama dia ambony lavitra no ny asaribidin'ny Edena izay nataon'Andriamanitra ho azy. Fijoroan'ny Adama aloha vo Edena fa rehefa tsy nijoro Adama niesorina tao Edena. Ndroahan'Andriamanitra. Ianao ve mahafantatra ny ompon'Andriamanitra? Ny ompon'Andriamanitra mahatonga ny Adama ny volavolainy hitantany Edena. Edena natao an'ny olona voavolavola manana ny safidin'Andriamanitra no hitantana azy. Fa rehefa nialy Adama ny odina nesorina tsy hitantana Edena. Ka tsy androany Andriamanitra voanova prinsipa hoe ianao hiaina ao anaty fahotana nefa milaza fa kristianina dia mialika ao ambany fahasoavana. Ny fahasoavana tsy ahatonga anao hanota anao izay tianao satria rehefa mandray an'i Jesosy dia ho any an-danitra. Fadio ty fampianaran-diso ty. Tsy ny olona rehetra nandray an'i Jesosy fa tsy rehetra nandray an'i Jesosy ny tonga any an-danitra fa tsy maintsy mandray an'i Jesosy vao tonga any an-danitra. Ny fahasoavana ny namonjenantsika disponible ho anao ny fiverenana satria tsy tonga nameloko anao Kristy fa tonga hamonjy anao izy. Fa sao valio ny antsony mela amin'ny fahotana, aza miavana amin'ny fahazaran-drasa, mela amin'ny fahalotona ho avy Jesosy reto a. Ho avy Jesosy. Tsisy compromis zany amin'ny faratsiana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha nesory ny Adama nefa Edena nataony ho azy. Rehefa niala taminy tsy androany Andriamanitra ny ametraka Adama ho Edena. Nefa Edena miodina fa mody mialika ao ambany fahasoavana. Zay mahatonga Jesosy raha ho avy betsaka ny ilaza. Tompoko efa naminany tamin'ny anaranao zay. Fa aminanina? Mpaminany. Efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay. Mpanao miracle gaiky be. Efa nanangana tamaty zany asa lehibe zany. Efa namoaka tamin'ny anaranao zay. Ekeny fanaratsy. Tsy any amin'ny asa ny anaporofonanao fa tafiditra anao hoe apta. Manana an' Jesosy zany olona zany matoa mampiasa ny anarany ary mahalala azy sy mino azy matoa manaiky ny devoly. Tsy mifanampiany eto an-tany ilain'ny olona no anaporofona fa izy ianao amin'ny fotoana iverenany. Fa rehefa ao anatinao ny sitrapony le tany Edena ihany no hitsenanao. Sarangatsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy asa fanamarina tena ny fanompona. Tsy fialokalofana ny asan'Andriamanitra. Tsy fialokalofana ny titra sy ny ministera. Fa ny fotsika mivelatra eo anatrehany, tarafiny ao anaty fiainam-piovana, manome lanja ny fifantohana amin'ny hazo fijaliana mba ho voazona ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay. Tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Dia fantatrareo ny tena fanasitranana. Raha vao tanteraka ireo fepetrareo ka feno mibanjina ny hazo fijaliana ianao. Renao hoe ory teo amin'ny toeranao izy. Dia tsy hoe malahelo be ianao mahita azy kopaka. Malahelo be ianao amin'ny zavatra ivelany. Tanareo zay le afetseny devoly manetsika sentiment à partir ny zavatra hitany maso ety ivelany, mampahonena izy, mampalahelo izy, niaritra ho azy izy, mijaly ho azy izy, zany eo ihany.
fa le fatraikany izy ao anatinao tompo tokony zavy no ohatran'io fa ianao no naka ny toerako mafy loatra raha mifangiry firinany noentinao normal raha olombo vidy nao tamin'ny rahanao tia manan-tsafidy efa tsy tompony tenako tsony raha isoanao momba manontolo rehefa zay ny zavatra tena mitranga dia tsisy antony eto tany amin'ity fandalovany ity ka ahatonga anao mbola marotra amin'ny fiainam-panahinao amin'ny zavatra mandalo vetivety zay ny lazaiko hoe fa fandevoly mihitsy eto tany ty zavatra ty tena tsy tiany devolo tenenina fa teneniko fa fandevoly ao an-tsain'ny olona mihitsy raha mbola matanjaka izy ny hoe misy Andriamanitra mahita amin'ny fiainany na hoe isy fiafarano io fiainanao io raha pitso mba ahatonga anao tsy handray fepetra ao anaty tanjaka nompo an'Andriamanitra fa vao rehefa reraka be mihitsy ianao vao miantsoantso hoe ty tamiaraiko malala maro ny efa formule loatra zany hatramin'izay fa ho tsotsika fanantenana zany manomboka androany ao anatin'io tanjaka ao io ao anatin'io tanjaka ao io ampanompoy an'Andriamanitra ny hery rehetra ao anatinao ny fanananao rehetra ampanompoy an'Andriamanitra ny taranakao rehetra ampanompoy an'Andriamanitra zay zavatra rehetra momba anao an'Andriamanitra ndray androany zay ny lazaiko tamin'ny sabotsy rehefa hialaina ny olona dia izy vao te hisaringotra hoe tahaka izay ary zay mahatonga anay zay natonga anay aloha anisany hoe pasteur mba hanomboka efa nanomboka eny andala mpiorenana tsara miaraka amin'i Jesosy ny antony efa nilalovako ny teo am-bavahady ny fahafatesana ireo karazana sinema rehetra rehetra tonga dia mihitsana daholy rehefa nandala an'io passage io fa za miandro eo zara zany nisorako an'Andriamanitra fa efa nitsofina vao tafaverina ataovy amen moe zay vony mahay mananatra kanefa nianatry ny fahavoazako ve tsy ampiorina anareo fa sa miandro voatra koa nareo vao iarina fa za tena tehiteny eo mba vahoana fahafatesana reo zavatra hitanao rehetrarehetra tonga dia rena hoe taimboraka satria tsapanao fa ianao raha vao miala eo dia olo-kafa indray nisy olo anao eo amin'ny fomba hoana moa nao nomezako lanja natao tiaviko ny vadiko natao tiaviko ny zanako fa tsy natao tiaviko mihoatra noho ny tiavako an'Andriamanitra rehefa miteny amiko Andriamanitra hoe zao atao dia fantatro fa ho mandrakizay izy ny maniraka tanteraka an'ilay izy ary ny fiafaran'ny fiainako tsy miankina amin'ny fitiavako ny eo akaikoko misy zavatra tsy azonao atao amiko na tianao aza mba teneny hoe za fa tamin'ny fotoana nampanaintainanareo le vady tianao ve afaka nanaisotra ny aretina tao anatinao ny anaran'i Jesosy rery no eken'ny aretina fa tsy ny anaran'ny vadinao na tianao azy izy zao anefa tsy midika akory zany hoe hiavonavona aminy ianao dia teny hoe hay ve ianao ka miaraka amiko tsy zay bedin' Jesosy koa ianao raha vao manao an'izany satria ny manodidina anao dia natao ho tiavina eo amin'ilay tontolo mifanandrify tsara amin'ilay fitiavana tokony mendrika azy fa raha misy ny tokony ho tiavina mihoatra Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao amen alleluia ataovy alleluia ahoana ny fomba fataon'ny devoly John apôstôly ngeza be teo akaikin'i Jesosy sady voalaza apôstôly tia azy iny ary voafitaka mba avakeo any an-trano ny apokalipsy toko 4 sy ny apokalipsy toko 5 ray manontolo vakeo any an-trano amin'ny toko 4 napahitana ny John daholo na teo amin'ny seza fiandrianana ary dia ilay teo afovoany koa hitany fa tsy dia nahoany loatra teo amin'ny toko 5 tomany amin'izay izy satria voalaza ra-paminaniana fa tsy tsahatra amin'ny fampahoriana raha tsy misokatra amin'ny boky izy io boky io baiboly tenin'Andriamanitra dia misy tomboka se le fito tokony hovahana ama ny fampahoriana rehetra eto ambonin'ny tany sy ampitsahatra azy teny tomany izy tonga tany an-danitra dia gaga le olona 420 mpiakohaka eo anatrehany seza fiandrianana hoe fa inona mampitomany an'lerangaty satria lasa mahavariana zany ranomaso any an-danitra zany satria any an-danitra toeran'ny fifaliana fa tsy toeran'ny ranomaso tsisy fampahoriana tsy ninany ka ampitomany ianao dia gaga le olona hoe fa ato mitomany John tonga ty mitomany zany hoe noentiny any an-danitra le fomba ny tany fa inona mampitomany anao dia ozy izy le olona anankiray ny teny taminy John ozy izy
sokafo masonao nga tsy hitanao leo fovoan'ny seza fiandrianana. Fa maninona ny tsy hitany Jaune reo? Vary iny izy mijery ny ankantony manodidina ny seza fiandrianana sy ny atsara ny zavatra hitany. Dia zao ny problème. Ohatr'izay mihitsy le ataony devoly eto ambonin'ny tany azy. Ahodikodiny ianao amin'ny fanompoana, zavatra tsara ny fanompoan'Andriamanitra. Ary ny devoly tsy fahavalo ny fanompoana ao an'Andriamanitra. Fa ny devoly fahavalo ny communion anao amin'Andriamanitra. Zany mahatonga olona mpanompon'Andriamanitra tsy fantatry Jesosy amin'ny fotoana iverenana satria nampiasainy devoly hialoko atao amin'ny fomba fampiasa n'Andriamanitra azy. Matthieu 7:1-7. Vaky io tsara. Mialoko atao ambadiky nampiasa n'Andriamanitra azy. Zay le fitsaran-diso. Ozy Jesosy, aza mifalinareo fa manaiky ianareo amin'ny fanahy. Fa ny fifaliako tiako ao anatinareo rehefa voasoratra ao amin'ny bokon'ny fiainana ny anaranareo any an-danitra. Ahorina tonga ny nareo ao amin'ny bokon'ny fiainana pasteur. Mianahy vokatry ny fanahy. Mianahy vokatry ny fanahy. Vokatry ny fanahy mahatonga ny an-danitra fa tsy fiasan'ny fanahy. Galatiana 2:5-7 mahatonga anao ny an-danitra fa tsy ny Korintiana 2:2-7 ka hatramin'ny 9 manaraka rehetra. Samy voasoratra ireo fa ny ray fanomezana, ny ray famantarana. Halleluja! Dia ny devoly tia mamily fifantohana amin'ny zavatra ivelany. Ina ny zavatra ivelany, zavatra rehetra hain'Andriamanitra atao. Ina zavatra ivelany reo fahatsarana mety hitany masonao. Tonga tany Jaune mbola zatra n'le taty. Jereny daholo, ary misy ohatry ny mangano ohatry ny rano. Ary misy feno maso daholo ny vatany. Zany hoe izay zavatra tsy hita fa mahafinaritra. Misy kerobima ohatra n'izao, misy anina ohatra ny ery. Fa le teo fovoan'ny seza fiandrianana tsy hitany. Dia izay no nahatonga ny ranomasony latsaka. Satria ireo boky ireo hitany eo ihany. Fa tsy fantatra izy ny hanokatra azy. Zany hoe mifantoka any amin'ny zavatra tsy tena solution ilaina izy. Fa hitanareo ohatra ny any amin'ny symptôme ny traitement fa tsy any amin'ile tena fototra tokony ho tsaboana. Zay mahatonga azy nitomany. Ary le boky tsy misokatra ny tombo-kase mbola ireo ihany. Dia nitomany ngarainy. Satria raha vao tsy misokatra ireo tsy mitsahatra amin'ny fampahoriana. Dia nitomany dia ozy le olona. Zay manao asan'le olona fotsiny eto androany. Anaisotra ny masonao tsy amin'ny zavatra fahoriana manjoanao tiana hovahany io. Fa nokatra ny masonao hibanjina an' Jesosy. Hibanjina an' Jesosy. Izy le olona. Jaune, fa nga tsy hitanao reo mpivoan'ny seza fiandrianana ireo. Le liona Joda, sy le zanak'ondry voavono, todika izy. Reo ny mendrika. Anokatra ny boky sy ny tombo-kase. Amany tombo-kase. Dia tsy nitomany intsony izy tonga dia ohatry ny sitona le ranomaso. Dia nijanona teo satria hita le solution rehefa nahita an' Jesosy izy. Zay no mahatonga ny fifantohanao amin'i Jesosy sarobidy lavitra noho ny fifantohanao amin'ny zavatra hainy atao. Tsika anie matoky ny herin'Andriamanitra fa tsy matoky. Satria ny bokin'ny Timote anie nananatra Andriamanitra. Maro izy no manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra fa mandany heriny. Dia ozy izy hoe reny koa atsakaviro. Alaviro. Lasa fahavalon'ny herin'Andriamanitra ianareo vao tsy mino fahagagana. Ilaina ianao mino fa mahagaga Andriamanitra. Fa tsy manorona ny fononao ny fahagagana. Mba hatsangana ny tanan'izay mandrehana. Ny fanorenana fibanjinana an' Jesosy. Fa raha vao ny zavatra anankiray tonga dia misetrasetra ny manifestation. Ohatra ny Jaune tany an-danitra ihany izay zavatra izay. Raha voenao mora taitaitra ny fonosy ny sainao mahita zavatra. Mahita zavatra. Dia tsy azo antoka amin'ny fifantohan'ny fiainam-pananao ao anaty amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra. Vokatra tsy maintsy mandeha. Mety io rehefa mety ianao. Zareo masina akaikinao, mety ny zavatra rehetra hoe? Rehefa tsara ny communion anao sy Jesosy. Zay andrasa amin'i Jesosy aminao aloha valiana hoe? Fa aza maimaika hamaliny ny hafa ny ivelany ihany.
zay no maritra motivation anao hoe alleloia. Dia voly tena isitra fifatoana foana tsoany amin'i Jesosy fa ny fahatsarany ivelany. Ary raha vao ny fahatsarany ivelany dia nitoetrany koa ampidiriny ao anatinao lasa mihatsara ivelany tsy ianao mihatsara velatsia. Zay ny ilay toerana fihatsara velatsia miezaka ny tsara ivelany. Zay mahatonga ny devoly misarika ny masonao ny fahatsarany ivelany. Satria raha vao mibanjina an' Jesosy eo ianao, na ny olona tsy tian' Jesosy aza mibanjina azy ela ny ovafo. Nareo andatsika marika vetivety marika 5:20 ny 9:7-10. Ary ny kapiteny izay nijanona tandrifiny raha nahita fa afaka toy izany ny ainy dia nanao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Ary izy io kapiteny io fa naninona izy no niteny an'io. Jaona manazava bebe kokoa satria Jaona mpitoroka anarana. Jaona 7:20 ny 9:5-10. Ary le nahita dia vavolombelona nambara ary marina ny fanambarany ary fantany fa milaza ny marina izy mba inonareo koa. Dia zay le izy ao loloha kely ao fa ny miaramila anankiray nandefina. Io lehilahy io zany le nandefina ohatr'izao dia mipitika ny raha dia nisokatra amin'ny masony. Tena olo marina ty. Nefa olona nandefina azy. Mba azonareo ve? Na ny olona zay tsy tian' Jesosy sy sambotra sy nandefina azy sy namantsika azy vao mibanjina azy ela dia niova fo. Ka ny fiovana tsy amin'ny fahaizantsika mitaratra ny zavatra hainy atao fa miafina ao ambadiky ny valiny amin'ny révélation hibanjina antsika azy. Mamy rangazy ho teny izao Jesosy avy any Nazarety. Zany mahatonga an' Jesosy tsy maiky ny aneo azy amin'ny teny, tsy maiky ny aneo azy amin'ny tenany, fa maiky ny anokatra anao ao amin'ny teniny. Satria fantany fa tsy hoeo izy fa ny teniny ny omaniny hoeo aminao ifakahitanao aminy. Ao Luc 24 teny an-dalana izy dia nisan'le roalahy ry Cléopas sy ny namany nandeha teny an-dalana. Rehefa nandeha teny an-dalana ireo dia voazona ny masony satria tsy finoana mampirediredy azy monomonina. Angatsy fantatranao teto amin'ny tany Jesosy ihany io. Ianao renaka ny teto ny amin'le Jesosy, ny amin'le Jesosy avy any Nazareta matony zay ny andro nanantena an'izany fa tsy nitranga kosa. Dia amin'izay koa nisy rovavy zay mpianatra miaraka aminay ao nandeha tany dia nilaza fa nahita azy ny tsy tahony izy. Tsy atatra mitsy matsy marina. Jesosy ihany io resahany io. Dia hoy Jesosy tsy tonga dia niteny Jesosy hoe dia ahoana? Za ihany ty. Tsy maiky izy aneo ny expérience personnelle nanana ny taorian'ny fitsangana. Zany efa nitsangana efa rôlina ny amin'izao fotoana izao hitinao amin'izay le attitude tia aneo an'Andriamanitra hita amin'ny porofom-paneom-pamantarana sy fahagagana, anamarina ny fisian'Andriamanitra, evanjely na filazantsara diso. Satria na le olona concerné atao hoe Jésus-Christ azy de Nazareth dia tsy naneho ny tena ny taorian'ny fitsanganany tamin'izay mpianany, tsy niny teny an-dalana mba inondrao fa efa nitsangana izy, fa nanomboka ny teny izy. Teny narosony voalohany, nanondro azy, nisarika ny mason'ireo izy, hibanjina azy ao amin'ny teny. Tsy marety ka ho an'Andriamanitra. Nanazava ao amin'ny Luka 4:20 ny momba azy nanomboka tany amin'ny Mosesy sy ny mpaminany. Tapitra amin'izay ny fotoana zay le hoe mampitodika anao any amin'ny parôl'Andriamanitra any amin'ny teny. Tonga tao an-trano, mety hanoa kely fefa alina ny andro. Za mbola andeha lavidavitra. Miangavo re tompoko satria efa tafiditra le teny. Dia ao le etaeta tia hampandroso an'izay nitondra ny teny.
dia nidy Jesosy vao nivakina ny mofo hitandry zareo tsy fa tonga dia nanjavona. Zany hoe teteny Jesosy nomaniko amin'ny teny angorangoraka aloha ny fonareo tafiditra le fanambarana vao omeko vision ianareo ahalala sy ahita fa za ihany le niteny taminareo kanjo tonga dia tsy hitana izy fa lasa mifototra tao amin'ny teny fononireo. Amerina ny révélation ho ao amin'ny parole izy melohan'ny fotoana isehony apakatra anao. Ka raha vao tsy mino ny teny ianao dia veriny zavatra rehetra. Raisy ho teny io fa vita sedra hatramin'ny farany. Raisy ho teny io aza mieritreritra ny teny ho zava-poana fa ny teny fiainana, ny teny Andriamanitra, ny teny le tonga no voasedra sy voaombo vao tonga teny mpanafahana androany. Noho izany tsisy toerana ho an'ny aretina izany eto. Ao amin'ny teny teny mpamonjena, teny mpanafahana, teny mpananganana, teny mpanasitranana, ny voninahitra dia ao amin'ny teny. Fa n'Andriamanitra azy dia manome voninahitra ny teniny ho ambony noho ny anarany rehetra. Salamo fahavalo amby telopolo amby zato andininy faharoany rahalahy malala mba angatahako ho avoaka ety aloha azafady. Halleluja. Ivavaka manandrify ny tempolinao masina ka hiderany anaranao noho ny famindraponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao ambony anaranao rehetra. Masina ny tenin'ny Tompo. Sotra mopera androany tamin'ny hafatra sy ny teny rehetra. Halleluja. Fa nomena voninahitra dia Jesosy Kristy tompon'ny teny rery mandrakizay velona Jesosy resy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty izy, nanangana zanaka be dehibe izy, nahita taranaka maro amin'ny sitrapony izy. Misy lehilahy sy vehivavy be dehibe hitako eto, olona tena matahotra n'Andriamanitra, miazona amin'ny famonjena, vita fibebahana marina, tsy mampandefitra n'Andriamanitra, miaina amin'ny sitrapony. Vao hitanao tsy fahamarinana tsy namana izany ianao. Vao mitonga ny hafatra Andriamanitra mibitsika aminao hoe tsy lalana io. Tonga dia ozy manana andrasana mihoatra, manana ny Tompo. Halleluja. Manana lala voavoatra, manana ny Tompo. Amen. Ny tsara rehetra ho aminy nataony ho ahazanany. Amen. Za tena tiany tsy hariny tsy foiny satria zany ny tena maminy. Amen. Noho izany manany ianao antoka fa tsy rery ianao. Nisy ny aritra ho anao, nisy ny vidy ho anao tamin'ny rasa sarobidy, ary misy miombona aminao na dia ohatry ny fahoriana vetivety azy ny lalovanao. Fangiriforiana mandalo kely io. Za tsy miteny hoe mafy be io, azo eretana io matombo mbola mitranga. Zany mahatonga antsika tsy mampiombona mihitsy ny fisehoan'Andriamanitra sy ny famonjeny amin'ny zavatra mandalo vetivety. Nandray ohatrany tsy mandeha ny asa, misy fotoana mandeha tampoka indray. Ndraindray ohatrany hoe jirama efa mitady ho tapaka hatramin'ny jiro, dia le stazy raha tsy fidiny. Dia ndraindray anao tena tiany médecine izany, ianona mihitsy ny mahatonga an'io, ianona ny tsy mandray andraikitra, ianona tsy manana an' Jesosy ianao fa aza mandoto fo amin'izany. Raha maneno ny trompetra jiro tapaka ve ny atonga anao any amin'ny elo? Satria maizina be mifonao mikondane olona. Zany hoe zavatra tena mila rahana tananao amin'izay lasa vitanao manara-maso ny fisian'le atairin'le teny ao anatinao ny amin'ny fiainanao andavanandro. Dia zay atao hoe fahazaran-dratsy. Misy zavatra indraindray eritreretinao hoe efa mety satria prinsipa iainana mahazatra. Dia nefa zavatra tsy amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ilay izy. Dia verina ho azy le teny ao anatinao. Zay hoe miorina amin'ny teny fa tsy miorina amin'ny vavolombelona. Vavolombelona ilaina ho porofom-panamarinana ny fisian'ny teny, fa tsy manorona ny fononao amin'ny zavatra reny sofinao sy hitany masonao ianao, fa manana tem-panorenana mihoatra ianao dia ny tenin'Andriamanitra zay kenao anitsy ianao, ho fiainanao, ho lalanao, ho fahamarinanao, ary ho mandrakizay ianao. Mahita kristianina be dia be miova fo. Tena any Jesosy. Vao jeren'ny olonareo hoe izy iny ianona. Tena hita fa niaraka tamin'i Jesosy ny olona iny.
tena niaraka tamin'iny. Ina ny alalana niaraka tamin'i Jesosy Jaona Siriana. Hitany hoe tsisy tahotra ao anatiny amin'ilay filazantsara toriny. Vao eo izy nisamborana tao amin'ny sinagoga izy roa lahy, dia avy eo indray izy eo amin'ny sinagoga nisamborana an' Jesosy ihany zareo no mitory-teny. Zany hoe tsisy tahotra ao anatin'ny olona feno fiainana sy fanahy. Fa raha ohatra zao ka mivory tao anatin'ilay fivoriana kanosa ireny zany Jaona sy Petera dia hoe mandehana amin'ny fahendrena. Fa vao eo Jesosy nisamborana teo filazantsara ny azo toriana manginginy. Rehefa feno fanamasina mahagaga fa tsy nandeha amin'ny fahendrena amin'ilay voalazantsika fa fahendrena amin'izao ny apôstôly. Fa rehefa feno fanamasina dia indraindray sain'ny fanamasina manao zavatra mifanohitra amin'izay zavatra eritreretinao fa fahendrena. Noho izany manomboka androany fataro izay lazainao fa fahendrena sao dia kajy be ilay izy. Mitady anivaka ilay zalahy ty ozy nareo. Zany famarina amin'ny église primitive. Tsika zany mila miserefery foana mijery hoe ohatry ny ahoana marina manifestation ny testamenta taloha, anao ny testamenta vaovao tamin'ny fiangonana vaovao vao nanomboka. Rehefa feno fanamasina tao amin'ny efitra ambony-drihana. Mametra-panontaniana aminareo nidaraboka ve izy ireo? So dia zara orovitiko ny baiboliko mantsy raha ohatra ka tsy misy an'izay eo midaraboka ry zareo. Ary iza le nidaraboka rehefa niseho Jesosy niteny hoe iza ny tadiavinareo? Zaho no izy. Iza ireo nidaraboka ireo? Olona iza ireo nidaraboka ireo? Anina? Mpanohatra isambotra azy. Tsy mazaka ny prezansany. Saiko nareo aloha na mpanohatra isambotra azy na tsy fantatro. Ndana aloha jereo ny asan'ny apôstôly dia vakio hoe za tsy manohatra manifestation fanamasina. Raha tena zay tokoa ilay fahafenoana isehony. Fa nitako olona feno fanamasina, ny ombi-po, ny ombi-tsaina, mifankaty. Zany aloha nitako hoe feno fanamasina. Zany nitako hoe olona feno fanamasina. Vakio ny asan'ny apôstôly. Fa tsy hoe midaraboka ao anaty fanamarina tena. Teny ratsy be tsy Analakely izy dia feno fanamasina nidaraboka. Miteny amin'ny teny tsy fantatra ngeda be dia avy eo izy miverina amin'ny teny ratsy eny Analakely ihany. Pasteur Rodolphe, aza sina mafy izahay fa maninona ianao no manisy mafy anay? Tsy manisy mafy anareo fa mampatsiaro anareo atao eo anaty cadre tsara fotsiny dia tsy contre an'ilay midaraboka koa rehefa izay ny tena fahafenoan'ny fanamasina. Za zao ny lohatreto tsy mi-contre an'ilay midaraboka. Fa rehefa izay ny lalan'ny fanamasina dia afaka miseho amin'izay tiany koa ny fanamasina. Satria tsy voasoratra tao anaty baiboly eny le hoe aloko Petera. Jesosy mbola tsy niseho tamin'ny alika raha tonga amin'ny fanamasina afaka mety misy alika indray ampiasainy satria feno fanamasina Petera. Ka misy zavatra azo ny fanamasina isehoana mbola tsy niseho hatramin'izay. Tsy mametra ny fisehoan'ny fanamasina fa mialohan'izay fisehoana vaovao rehetra ataovy azo antoka fa any Jesosy ianao, miombona amin'ny Jesosy ianao, feno Jesosy ianao. Za koa tsy contre mihitsy contredire ny resaka hoe parler en langue voasoratra anaty baiboly zany. Fa zao rehefa orin'ny fahafenoan'ny fanaka miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao ampitenena amin'ny teny pirenena hafa koa, anisan'ny zavatra roso samy hafa daholo zany. Misy tena teny pirenena hafa mihitsy ilay teny tsy fantatra. Fa misy tena teny tsy fantatra mihitsy lazain'ny Paoly mampandroso ny tena satria tsy hain'ny nofo sy ny saina ho takarina ilay izy. Manampy ianao izy amin'ny fandrosoanao sady manampy ny hafa iananao koa halala ny sitrapon'Andriamanitra. Fa zao enoy mba hoaka ho tena feno ny fanahy marina dia ny fanahy manokatra ny vavanao hiteny amin'ny teny tsy fantatra. Fa tsy hoe olona anankiray avereny mampianatra teny tsy fantatra fa nga ianao mampianatra maninona ny avilanandro zany avereny hoe daskri kapoto. Fa iza no miteny za mampianatra nga azoko ampianarina indray le izy averimberena tsotsokoriko tsotsokoritsy. Na iza n'iza zao tsoko eto androany olona tsy vita fibebahana dia tena fotsiny pasteur tsy hoe tsy vita fibebahana se fa olona vita fibebahana aviana sety averenina zao hoe tsokotsoriko tsokotsoriko manontena miteny fantatra izy izy koa manao fahagagana.
tsangana amin'ny toerana misy ianao fainy amin'ny lanitra ny tananao dia atao hisaotra an'Andriamanitra mifotsika matiny tenenao Andriamanitra misaotra anao izay androany maraina misaotra ny amin'ny teny fiainana anay ranao anay ny azo fijaliana dia azo fijaliana ny fantohanao tanteraka hatramin'ny farany Jesosy tsy tonga izay hitsikerana izanisa sanatria fa tonga izay hitondra teny fahamarinana ary fonanay aminao raha misy mihoatra ny zavatra teneninay tianay loatra ny olona Jesosy izay tsirairay avy manomboka amin'ny tenako Andriamanitra tena olona amaly ny fifantohana banjina ny azo fijaliana andro farany zao andro tena mampangetaheta fiombonana aminao satria tsy fantatra na rehefa avy eo ny ny trompetra na raha hariva na oram-pitso na mamantona alina tsy fotoana zao anamafisana hiatoka hiala ny sitraponao aoka ny ratsy afony lalany aoka ny mpijangajanga mba hiaina ny fahamasinana ndrao ny voalohany farany ary ny farany voalohany aoka tsy ho famantarana io androsony hafa ny fisinao ao anaty fiamorana fa aoka ianao mba mpamantatra androso alala avy amin'izay mety sehoany fiamoran'ny hafa fa an'Andriamanitra fotoana zao tsy henona karazan-kevitra avy amin'ny olona tsy vonina ny bebaka manafisafy tenin'Andriamanitra tsy manome izay ilain'Andriamanitra amin'ny zavatra toriana ho amin'ny fahamarinana iverenan'ny maro an'Andriamanitra miaino ianao ny fanamasina fantary izay tsara na amin'izao zavatra toriako izao aza mangatà ny fanamasina mba amin'ny fanamasina rery ny anome sivana marina ao anatinao izay teny fahamarinana tokony tafatoetra ao am-ponao tsy ny ambavan'ny olona ny fahamarinana fa Andriamanitra mampiteny no marina raiso ny fahasoavan'Andriamanitra afahany ao anatinao tena miombona tanteraka aminy ao korava ho potika tsy anake tsy anapahifana eo fiainanao izay tsy nambolen'Andriamanitra rehetra na mitoetra zany na mifanao mahazatra zany na mizavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany raha avy amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta tononoko amin'ny fiainanao mifanasitrana amin'ny lafiny rehetra satria izy Jesosy rehefa niraisinareo ny teny fiainana dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra ka raha nometsika lanja androany tao anaty fibebahana marina sy fiverenana marina amin'Andriamanitra ny teny fiainana amin'ity marain'ity mandana fa ho amorain'Andriamanitra ho anao ny zavatra rehetra sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy tsy zavatra mikatsokatso rehetra ho tokantranonareo misokatsokatra tsy hanana ny satana fahefana amin'izay ninninona zavatra efa tsara teo amin'ny fiainanao nefa ny esorina aorinan'izao fotoana itenenako izao ho averin'Andriamanitra amin'ny loana zany satria tanteraka ny fibebahanao dia tsisy asakana ny tanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany mahita ny direktiva n'Andriamanitra ndraindray koa ne ndraindray koa ny périodena ohatrany hoe silence tampoka famerenana ny fiainam-panahy teny eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa orinan'izay dia misy zavatra vaovao sokafan'Andriamanitra tsisy idirana amin'izay zavatra nenanao tany aloha fa zavatra vaovao tena iainanao araka ny sitrapony mba hanehoan'Andriamanitra fa voavela ny elokao ary voasarina amin'ny fahotanao tamin'ny lasa ary misy depara vaovao makabany ianao fa tsy hoe taveleo akory raha izao amin'izay ilay lalana vaovao sokafan'Andriamanitra raha izao amin'izay ny fahafahanao miaina ny fahatsarana avy aminy ary tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ny aretim-panahy ny aretina ao amin'ny aina ny aretina eo amin'ny nofo izay aretina rehetra amin'izao fotoana izao petrao milohanao ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy manonona amin'izao fotoana itenenako izao afaka ianao afaka ianao afaka ianao ary tsy miverina intsony ilay izy mahita an'Andriamanitra androany anisy soniany ity mpamarinana ny teny ity raha ny zanaka ny afaka anao dia afaka tokoa ianao afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo makasitraka anao Jesosy manome voninahitra anao misaotra ny amin'ny teny fiainana misaotra ny amin'ny fananganana misaotra amin'ny zavatra rehetra amen dia amen mazoa toerana vetivety a anao fanahitritsika eo an'Andriamanitra anao fanahitritsika eo an'Andriamanitra ny ambasadora hony a mba mijanona kely rehefa vita izao fotoana izao vetivety fotsiny hono hoy ny mpiandraikitra ato amin'ny iraka. Alleluia.
tsy manakolazaina sy hitako tsony zay ho tantaraina fa feny zay fanambarana voaray. Amen. Sa tsy zay? Hitanareo Andriamanitra. Azadiny no fotoanatsika latsinainy talata larobia amin'ny fitora eto amin'ny supérieur Analakely. Misy fotoana ihany koa zany eto Rapitso sekoly tokatrano. Sekoly fitahim-panahy sy fanambinana Rapitso maraina eterana pasteur Jao Rabeaja. Zoma hariva, zoma mpanotronana ihany koa amin'ny tranopokon'olona 16h tsy diso ny fotoanatsika. Ary ny sabotsy communion tranopokon'olona Analakely amin'ny fitora maraina toy ny mahazatra. Ro fotoan'ireo dia fotoana tena feno voninahitra satria voatry ny teny ny toerana misy atsika mandritra ny fotoana rehetra. Ary ny zavatra tena mahafinaritra indrindra ao, tsy olona no hijoro ao fa Jesosy Kristy avy any Nazareta ny miaraka amintsika ao. Izy daholo ny tompon'ny fanasana ao anatin'ireo teny avy any aminy, afatra avy any aminy. Ny fanarainantsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia ho voninahitran'Andriamanitra satria Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Amen. Azadiny ny croisade izay tanterantsika miaraka amin'ny fiombonana ny Fianaratsoa rodorodo mpamonjem-panahy 2024. Amin'ny any Fianaratsoa 26, 27, 28, 29, 30 izy io ao Fianaratsoa. Ao amin'ny kianjana Pasambazaha efa nanomboka ny flyers sy ny affiche efa manomboka mizara amin'ny fiangonana. Nanomboka omaly zany zao efa nanomboka nametaka affiche 500 ry zareo any. Dia engaviana ihany izay mbola afaka hoe manatolo-tanana ao anatin'ny foan'izany croisade zany. Tsy terena. Zareo masinao tsy terena hoe zay vitanao fotsiny rehefa ao am-ponao ilay izy hoe mety misy tsy afaka mandeha, mety misy afaka mandeha, fa ny important tsy maintsy vita ilay izy satria Andriamanitra maniraka. Amen. Dia io fotoana io zany tena miavaka any Fianaratsoa. Misy ihany koa reo fampetraka reo mois de septembre ny Atsirabe Mahitsy sy Atsirabe koa septembre, dia misy ny novembre ny Mahajanga. Dia ny aorinan'io mbola mety misy programma fa reo aloha satria mbola tsy maintsy efa manomboka miomakomana koa Tamatavy amin'izao tanana mafy an'Andriamanitra. Sy ndreo faritra manodidina Madagasikara toy ny any Amorondava sy ny sisa efa misy contact mandeha ho voninahitra Andriamanitra. Mitsangantsika marina amin'ny fotoana isotra n'Andriamanitra ny amin'ny fataterana zany andro. Misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana androany voninahitra ho anao rery ihany mandrakizay sambatra izay satria manana anao, sambatra izay satria ho fiainanay ianao, sambatra satria miaino anao zay, mandray avy aminao zay, voninahitra ny ho anao rery mandrakizay amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy velona masina manakely avy any Nazareta. Amen. Itahanareo ny Jehovah ka iaronareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindrafo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Mandana ry lehilahy sy vehivavy tian'Andriamanitra. Zareo masona akaikinao dia teneny izy fa zay marina. Ianao hono hoe be voninahitra sady tiany Jesosy. Dia izy hoe ny tenenao amin'izao zavatra izao. Zanako sy asan'ny tanako ianao. Adidiko ianao. Aza matahotra fa za tsy afoy hozy izy na anary ianao akory. Dia mandehany ianao hoe anano zany toky zany, fa sady mahatoky ianao izy hoe manatenanao izy, fierany aminao izy. Tezarao ary amin'izay ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao.